vahiny namana tonga manatrika etony. Sy anareo délégationna miaraka amin'ny avy. Ianareo soliteny manokana an'ireo filoham-pirenena vahiny. Ianareo lehibe any androm-panjakana malagasy. Ianareo filohan'ny fitsarana avo. Andriamatoa filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ianareo mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ianareo tompon'andraikitra, olo-mpanjakana, sivily sy miaramila. Ianareo masoviam-pirenena vahiny miasa sy monina eto a Madagasikara. Ry vahoaka malagasy namako, tompoklahy sy tompovavy. Androany 20 janoary 2024, andro manara-tantara, fa andro manamarika manokana ny fiainako. Fa indrindra andro manara-tantara eo amin'ny tantaran'ny firenena malagasy. Koa araba feno fitiavana no atolotro an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka, manerana ny nosy sy ianareo rehetra manaraka amin'ny vatana sy mampiantrano izao lanonana manatantara eo amin'ny firenena izao. Any ianareo any avaratra, any ianareo any atsimo, any ianareo any andrefana, ny any atsinanana ary ny eto afovoantany. Ao koa ianareo ray aman-dreny isa-tsokajina, ary sy ny aniko manokana ianareo filoham-pirenena nifandimby. Andriamatoa Didier Ratsiraka. Andriamatoa Marc Ravalomanana. Andriamatoa Rajonary Mapianina. Ary eto ihany koa Ramatoa vadina velan'ny profesora Zafy Albert. Miaraba tolotro ho anareo vahoaka malagasy dia toy ny taramasoandro mipotsaka voamaraina ka miditra isam-baravarana mandona ny ampo, manaitra ny fitiavan-tanindrazana, mitondra fahasoavana ary miantefa isaky ny tokantrano manerana ny nosy. Koa araba tompoklahy, araba tompovavy. Eto amin'ity kianja be ity no ametrahana amin'ny fomba manetriketrika ny mpitondra ny firenena malagasy. Efa hatramin'ny fampanjaka ary mbola mitohy taty amin'ny filoham-pirenena nifandimby. Teto amin'ity kianja be ny Mahamasina ity izany no nanamasinana izany fanjakana sy fitondrana izany. Izay no nahatonga any Mahamasina ho Mahamasina ary anamasinatsika ihany koa ny fetim-boany izao fitondrana izao. Eto koa no ataony fifaninanana iraisam-pirenena amin'ny fanatanjahantena. Ary efa nazahoantsika fandresena lehibe ka nahatonga ny Madagasikara ho tombon-dakan'ny Afrika tamin'ny baolina lavalava na ny rugby tamin'ny taona 2020. Ka ny fandresena rehetra azo eto dia tsy fandresena ny ekipa iray fotsiny, tsy fandresena n'olona iray fotsiny, fa fandresen'ny vahoaka malagasy vaky volo tompoklahy sy tompovavy. Koa manomboka eto dia ho mpandresy hatrany malagasy fa tsy ho resy lava intsony, ho mpandresy ara-toekarena, ho mpandresy ara-tsosialy, ho mpandresy ara-kolotsaina, ary ho mpandresy amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy tompoklahy sy tompovavy. Izany no ho ataoko vaindondrara.
koa raha ny safidy ao filoham-pirenena nivoaka malagasy maro an'izy dia tsy ny safidy tarika fotsiny fa ny safidy vina fampandrosoana fandaharana azy tetika azy ny safidy drafitra matipaika hitondrana any amin'ny fivoarana aingana izay no ataontsika ampiraya ny vahoaka malagasy tsy vakivoatra. Misantatra taona vaovao isika fa indrindra pejy vaovao no misokatra ho an'ny tantaran'i Madagasikara. Ary izao ianao isika rehetra no hiaraka anatotosa izany tantara vaovao ho an'ny taranaka faramandimby izany. Tompo-kilasy tompo-vavy, amin'izao fotoana andraisako ny andraikitra mahafoloan'ny Repoblika ny Madagasikara izao dia tsapaky loatra ny avesatry ny adidy mipetraka amiko. Eniko ny ikikanao, reako ny rifirinao. Tsapaky fantatry loatra ny amafisan'ny onjam-piainana zakainao ry vahoaka malagasy. Aiky loatra fa miandrandra fiainam-baovao ianao, efa nanolo tena ho an'ny firenenao, ary mbola amafisiko aminareo androany fa hiasaingy ianao ary anao izay tratry ny aiko sy ny heko manontolo mba hampandrosoana ny firenena sy hatratrarana ny farim-piainan'ny malagasy ray manontolo. Mijoro eto anoloananao aho, tiako tsapanao fa ny fitiava-tanindrazana no mikirina ato anatiko. Ary ny antom-posiko dia hiasa ho fanompona ny firenena sy ny tanindrazana malalatsika. Efa nanao velirano aho fa anatanteraka ireo vina ho fampandrosoana ny firenena ary tsy ho avelako rakaka-tany ny fatrikisana izay nomenareo aho, izay nomenao aho ry vahoaka malagasy. Ny angatahako aminao fotsiny ry malagasy namako dia manana finoana, mitsangana, andao isika ifanometanana ary hiaraka androfo. Na inona mantsy finoantsika, na kristianina, na silamo, na finoana hafa, dia mila mino isika fa ho avitra ary tsy maintsy ho avitra i Madagasikara. Raha tsy misy manko ny finoana dia ho zava-poana ka tsy afaka ho androso mihitsy isika. Izay indrindra no mahalehibe ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Koa fisaorana mitafitafy sy fankasitrahana era-po era-tsaina no atolotroanao ry vahoaka malagasy, fa indrindra ianao izay nanome fitokisana. Eny fa ianareo izay nanana safidy azy hafa azy. Fitokisana feno fanantenana izay mbola manamafy hatrany ny fahavononana ato amiko hiarovako ny tombotsoan'ny malagasy tsy vaky volo izany fitokisana apetrakareo amiko izany. Manome toky anao aho fa hiaro ny tombontsoan'ny firenena araky ny filamatry ny Repoblika izay ny safidiko sy ny safidinao ry malagasy dia ny hoe fitiavana, tanindrazana, fandrosoana. Satria ny fitiava-tanindrazana no mitondra fandrosoana. Raha tsy manam-pitiavana mantsy ianao, raha tsy manam-pitiavana isika dia tsy handroso mihitsy ny firenena. Ka izay fitiavan'izay no entintsika hampandroso an'i Madagasikara. Ry vahoaka malagasy, ny vahoaka malagasy ihany koa dia vahoaka bery-po. Efa nanapofo fa tsy tanindrazana, efa nasehon'ny malagasy teo amin'ny tantara fa samy joro izy, samy manao viverniainy ho fiarovana ny tany nomena Zanahary ho azy. Ka ho avaditsika ho fanamby sy herim-po izany fitiava-tanindrazana ao amintsika izany.
ho aseho atsika ny fahavononantsika hiaraka iroso ary tonga zao ny fotoana anavotatsika ary indrindra anoratantsika ny tantara vaovao any Madagasikara. Efa tafiditra ho modely ny demokrasia i Madagasikara ankehitriny satria teo amin'ny tantara dia voalohany izao no nisy famindram-pahefana ara-demokratika teo amin'ny filoham-pirenena samy voafidim-bahoaka ary tanteraka ilay fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika miditra ao anatin'ny tantara ankehitriny i Madagasikara. Tompokilasy tompokovavy tsy afaka mivoatra mihitsy anefa isika raha tsy mamokatra sy manodina eto toerana ihany ny zavatra rehetra ilaitsika. Noho izany dia tsy maintsy manangana orinasa vaventy isika isaky ny revoham-paritany, eny fa hatrany amin'ny faritra aza mba hiteraka sy hamoronasa ho an'ny tanora tsy anasa. Ka tsy ionina amin'ny fanafarana intsony fa iroso amin'izay amin'ny fanondranana i Madagasikara. Ho apetratsika ny fifananana masina sy ny fifampitokisana eo amin'ny tontolon'ny fandraharana. Noho izany dia tsy hisy intsony ny fifehezan'olombitsy ny toe-karena eto Madagasikara. Tsy misy orinasa hitsangana mihitsy anefa eto raha tsy voafehy ny famokarana herinaratra. Efa nilazaiko anao efa fantatsika fa ny vidin'ny herinaratra eto Madagasikara no anisan'ny lafo indrindra aty Afrika. Ka noho izany ao anatin'ny fepitoana iasaka mandritra ny 5 taona dia ampetratsika ho avo roeny ny famokarana herinaratra manerana ny nosy ary ho ataontsika amin'ny vidiny mirary zany izay ho zakany vahoaka malagasy tsy vaky volo. Ny fitaovana ampiasain'ny orinasa JIRAMA mantsy dia efa tranainy sy ny nilaozan'ny toetrandro avokoa ny ankamaroany. Ka izay indrindra no tsy maintsy hitondrana vahaolana maritra. Hitako ihany koa fa maro ireo tokantrano miaina ao anatin'ny aizina ka tsy mba mahazo izany hazavana izany. Izay indrindra no tsy maintsy ary ananganatsika orinasa mpamokatra panneau solaire na takelaka mamokatra herinaratra azo avy amin'ny masoandro azahoan'ireo malagasy rehetra any ambanivohitrany ny jiro. Ka ho tonga amintsika isa tokantrano ane ny fahazavana tompokilahy sy tompokovavy. Ny tena ilain'ny malagasy indrindra nefa dia ny politika ny kibo. Noho izany dia mila mahavita tena ara-tsakafo isika ka ao anatin'ny 5 taona dia ampitombotsika ny velaran-tany ho voleny ary indrindra ny fanampiana ireo tatsampamokatra vary mba ho tonga amin'ny tena fahaleovan-tena ara-tsakafo amin'izay i Madagasikara. Ka tsy hanafatra vary intsony fa anondrana amin'izay afaka 5 taona tompokilahy sy tompokovavy. Mandra-piandry izany anefany dia hitsinjo sy hanampy ireo tena marefo ny fanjakana. Ka ampitiavana no ilazako aminao fa efa eny ambony sambo eny an-dranomasina amin'izao fotoana izao ny vary ho amidy amin'ny vidiny mirary ho zaraina sy ho amidy ho an'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy. Asa mantsy fa tsy kabariny antsika ka zay asa zay no ateventsika sy afaingantsika mba hampandrosoana aingana ny Madagasikara. Anangana sy anorina tanàna vaovao isika dia ilay tanamasoandro izay ho modely aty amin'ny ranomasimbe indianina. Ahoritsika eny ireo bao-mpanjakana fohy be isatsikajina, ny Akademia Nasionaly ny Fanatsanjahan-teny ary isy toeram-pialamboly, tsenan'ny asa tanana manara-penitra, toeram-pivarotana moderna sy ny sisa maro tsy voatanisy
fantiko lazaina amintsika malagasy dia ho modely ary ho reharehan'i Madagasikara ary ho modely aty amin'ny Océan Indiana izany tanàna vaovao Tanamasoandro zay ahoritsika amin'ity atomboka amin'ity taon'ity ihany. Ry malagasy namako, ampiray sy ampitambatra ny malagasy ao ka tsy ny eto Antananarivo ihany no sitraka ny fivoarana goavana hoentitsika fa apetraka koa ny fanamby ary tsy maintsy ahazo ny tandrifiaviavy ny any amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy mba hisitraka ihany koa an'izany fampandrosoana mirindra izany. Koa mba anateterahana izany dia ho apetratsika sy omentsika lanja manokana ny gouvernoura ny faritra izay asolo ny lehibe ny faritra izay iandraikitra amin'ny vatana ary tatana amin'ny vatana ny tetika asa mpandrosoana ho tanterahantsika isa-paritra. Izy ireo no hitarika ny fanatanterahana ireo asa goavana na mpanatenaiko toy ny fanamboaran-dalana, ny sekoly, ny kianja manara-penitra sy ireo foto-drafitrasa maro isan-karazany. Ka omentsika fitaovana manokana alohan'ny fankalazana ny iverenan'ny fetim-pirenena dia ovatsiana fitaovana manokana fanamboaran-dalana avokoa ireo faritra manerana ny nosy. Noho izany dia ivory indre mandeha isam-bolana na isaky ny roa volana miaraka amin'ireo gouvernoura ny faritra ny tenako. Ny fahafahan'ny faritra 2 izay ho lasa 3 misitraka ny fampandrosoana mendrika no tena fampiavana pirenena ary mba ho tanteraka amin'izay ilay fitsanjaram-pahefana tena izy. Izany fampandrosoana izany koa dia mitaky fanovana sy fitantanana any amin'ny sampadraraha rehetra mpanjakana manerana ny nosy. Manomboka eto dia mila miova famindro ny mpitatana ny raharaham-panjakana rehetra tsy ankanavaka ka ny fanafainganana ny asa rehetra eny anivon'ny-bahoam-panjakana dia fanovana andrasan'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Mba tena hiasa ho an'ny vahoaka ny mpiasa-panjakana ary mba hanaraha-maso izany dia apetraka ny sapana manokana eo anivon'ny fiadidinin'ny repoblika andray ny fitarainan'ny vahoaka ka ny fitarainana rehetra voaray dia tsy avela ho very anjaviny fa tsy maintsy ho raisina sy anaovana fanadadiana avokoa. Ka tsy azo ekena mihitsy ny fananararotana pahefana mba hoentina akana tombotsoa manokana. Tsy ekeko ny gabraraka, ny fandaniandania-pona ny volam-panjakana. Tsy azo leferina ny fanaovana tolotrasa tsy misy asa no tanterahana akory. Averiko kely, tsy azo leferina ny fanaovana tolotrasa tsy misy asa no tanterahana akory. Tsy azo leferina ny fanodikodinana volam-panjakana ka hoentitra ary hoenzana ny sazy ho an'izay tratra nanao sy anao an'izany. Tsisy olona ho ambonin'ny lalàna intsony eto Madagasikara, na iza ho averitsika ny asy ny tena tany-tandalàna. Ho ataoko lahara-pamehana ny ady amin'ny kolikoly. Takiko ny sin'ny fitsarana marina tsy mitanila atokisan'ny vahoaka ary tsekeko ny fitsabahana amin'ny raharaham-pitsarana. Tompo-klasy, tompo-vavy,
tena mampikaikaiky ny vahoaka ny tsy fandriampahalemana. Ho ampiaritsika noho izany ny vahaolana mahomby amin'izany koa ampitomboana ny isan'ny mpitandro ny filaminana manerana ny nosy. Ho apetratsika amin'ny maha-izy azy ny filohan-dahy malagasy, vatsitsika fitaovana mendrika sy manaraka ny toetrandro izy ireo mba ho reharehan'ny fiandrianantsika izany filohan-dahy sy mpitandro ny filaminana malagasy izany. Ary efa nilaza taminareo fa ny antsika asa fa tsy kabary. Ary ho hitatsika eto sady androany andalo eto amintsika eto nisy atonany amin'ireo fiara manara-penitra tsy laitra ny bala, tsy matao-dalana, afaka miakatra tendrombohitra, hoentiny edivana amin'ny asan-dalo sy hanimerenana ny fandriampahalemana tompo-kilasy tompo-vavy. Efa nilaza taminareo fa ao anatin'ny velirano ifanaovantsika dia ataoko lahara-pamehana ny iverenany fandriampahalemana. Mitaky ho anareo filohalon-dahy sy ny tompon'andraikitra ao aminy. Mitaky fitondran-tena mendrika anefa izany ka ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra isosikajiny dia milaza fa hoenjana ny sazy raha sanatria mbola misy mpitandro ny filaminana manararo pahefana, manao erisetro sy mampijaly ny mpiray-tandrazana na miaro sy miray tsy kombakomba amin'ireo olon-dratsy. Ry malagasy namako, ho averitsika ny asin'ny filohan'ny repoblika ka mba ho modely. Ho filohan'ny repoblika mendrika ny vahoaka malagasy aho, hijoro ho ray aman-dreny ny olo-pirenena rehetra tsy ankanavaka, na avy aiza fiaviany na inona finoany sy firean-keviny. Iaino ny feon'ny vahoaka ary ho akaiky ny vahoaka mandrakariva ny tenako. Ka ny fanapahan-kevitra rehetra ho raisiko dia hifototra amin'ny fikatsahana hatrany ny tombotsoa anibesin'ny maro sy ny tombotsoa iombonana. Ry vahoaka malagasy, tonga eto amin'ny kiondalana ny tantaram-pirenena isika. Fotoana izao anovana ny tantara sy ny fomba fijery sy ny fomba fanaovana politika. Ifanometanana isika hiara iroso satria andraikitry ny rehetra ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny fankalana, ny fanaratsiana, ny fifampisaraham-bazana aleo ataontsika ho toy ny lasa sy hanarinatsika. Fantatro fa tsy mora ny lalana midiavintsika, kanefa tsy maintsy ho tafity i Madagasikara. Apetratsika ny fanamby ary tsy maintsy ho tratra ny tanjona. Amin'ny taona ho avy, izany hoe amin'ny taona 2024, dia ankalaza ny fahinimpolo taona ny niverenany fahaleovantena isika. Vaninandro lehibe loatra amin'ny tantaram-pirenena izany. Koa ho ankalazaitsika amin'ny fomba manetriketrika sy miavaka, ary mino ahy ianareo fa ho betsaka ny zavatra efa iova amin'izany fotoana izany, ary redareda indray ny ampony malagasy tsirairay avy sy ny fitiavan-tanindrazana marina. Ry vahoaka malagasy, nofinofiko ny mba androsony ny firenena malalatsika ity amin'izay. Ka izay no natongana nametraka vina azo tsapahitanana sy tanterahana. Tsy izao rera nefa fa ny malagasy maro anisy no nijoro, no nilaza, no niteny
fa manana an'izany nofinofy izany dia mba ahitany malagasy anjara masoandro misandratra amin'izay. Ho tanteraka izany ankehitriny ka hoa ajanontsika tsy ho ajanontsika inofy intsony fa ataontsika velirano avadika asa hitondra vokatra anova amin'ny firenena. Resy lahatra fa tonga ny fotoana anovatsika ny tanindrazantsika sy ampandrosoantsika any Madagasikara. Tsy maintsy tafita i Madagasikara misaotra tompolahy makasitraka tompovavy. Ooh.